basy vitagasy 5 miaraka amin'ny dahalo mpangalatromby sy mpandrava ary mpapiorohoro ny ponina any amin'ny sistany atsimo andrefany distrikany Maritsara no ravany mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie pirenena miasa aty antoerana. Itoy atrano moa zany niezaka fampandriampahalemana ataonay aty amin'ny vondrotopatra Mandritsara amin'izao fotoana izao na dia atao hoe fahavaratra aza zany dia vomaika amafisina zany fandriampahalemana zany mba hiarovana bebe kokoa hatrany ireo vahoaka any ambanivohitra sy ireo fananan'izy ireo. Araka ny hitantsika moa zany dia ireo mpandrava tany amin'ny sisitany mampisaraka Mandritsara sy Andilamena izy ireo no voasambotra ireo dia hoaterina any amin'ny fampanaovana rehefa vita ireo fanadidina na famitorana azy ireo aty amin'ny birao aty. Ny atonay kosa dia miezaka hatrany hatrany manatona akaiky ny vahoaka mba hilamina sy mandra-fahalemana mandrakariva ny tanànatsika. Hitohy ary hiamafy hatrany hatrany izao ezaka ataon'ny gendarmerie pirenena izao amin'ny fikaroana ny fandikan-dalàna mba atratrarana ny tandrona Mandritsara milamina mandry faizay. Ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie pirenena dia mitaky hatrany hatrany ny fiara-miasa amin'ny fokon'olona amin'ny fanomezana ny loharan'ny vaovao mba atratrarana izay tandrona izay.